Tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Misy ny fanatrehan'Andriamanitra zao toerana masina izao ary misy ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra fa ny devoly sy ny satana kosa tsy hanana anjara toerana eto amin'izao toerana izao na ny anatin'ny fotsika sy ny saintsika tsy aray avy manasanao handray ny fahefana avy amin'i Jesosy Kristy ilay tompony hery sy ny fahefana hanohitra sy handroaka ny asany maizina izay mety hanelingelina antsika ka tsy hatafatoetra, tsy hahatonga antsika hifantoka ny